Velom-panontaniana maro amin'izao fotoana izao amin'ny fahadiovan'ny ranon'ny jirama izay somary manompo mavy rehefa maraina indrindra amina tokantrano sasasasany eto an-drenivohitra. Raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny jirama nefa dia tsy misy atahorana zany hoy izy ireo. Ankoatra izay dia nitondra fanamariana na fanampanazavana mahakasika ny fatapatapahan-jiro matetika ihany koa ny tompon'andraikitra avy eo anivon'izay jirama izay. Maro ireo izay miaya mikasika ny kalitaon'ny rano izay tonga isa tokantrano ka dia nitondran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny jirama fanazavana ny mahakasika izany. Mikasika ny fitsinjarana rano eto amin'ny faritra Antananarivo dia misy olana tokoa zany satria iarahantsika malala zany fa ny rano zany ny milina hitsinjarana ny rano eto Antananarivo dia misy an'ireo mandeha amin'ny herinaratra. Iarahantsika malala fa rehefa tapaka zany ny famatsiana herinaratra amin'ny faritra misy azy ireny dia misy fiatoana zany ny famatsiana herinaratra. Vokatr'izay dia mety le fatapahana mety haritra adiny roa adiny arakaraka izay halavan'eo zany. Raha lavalava koa zany izy dia niambina rano any amin'ireny sinibendrano ireny zany sisa no ampiasain'ny olona amin'ilay fotoana iny. Rehefa miverina nefany ny famatsiana herinaratra dia manomboka mihodina indray le milina dia mameno ny sinibendrano amin'izay fotoana izay. Dia vokatr'izay zany ny olona lavidavitra ny sinibendrano aloha zany mety eo misy fiantsaikany izay amin'ny famatsiana rano, mety hoe ambany be ny tosika ny rano. Dia rehefa miverina ihany koa zany le rano dia iarahantsika malala zany fa any anatin'ny fantsona zany misy vide. Dia rehefa miverina le rano dia misy pression amin'izay le rano mandeha any anatiny iny dia somary ohatra mikoka n'le misy dépôt zany any anatin'ireny fantsona ireny. Dia izay no mahatonga an'le rano ohatra somary ohatra ny lasa somary mavomavo na izany tsara nefa iny rano iny dia madio, azo ampiasaina tsara. Zany hoe hatsika dia le rano iny zany azo ampiasaina tsara amin'ny filana rehetra. Mikasika ny famatsiana herinaratra dia voalaza fa tsy délestage no misy. Misy ny délestage raha toa ka tsy ampy an'ny mpanjifa ny herinaratra vokariny. Ny amin'izao anefa dia ampy ho tsinjaraina ny tanjaky ny herinaratra. Saingy misy ny halatra courant, ny halatra tarby izay nahatratra 3.3 kilometatra ny taona 3.4 teo, ary ihany koa ny fahatapahan'ny herinaratra vokatry ny toetrandro.